Nomery toko faraka ambin'ny folo. Ny nimonomononan'ny Zanak'Isiraely tao Tabera sy Kibrota-hatava. Ary dia nitaraim-pahoriana teo anatrehan'i Jehovah ny olona, ary noho ren'i Jehovah izany dia nirehitra ny fahatezerany, ary ny afon'i Jehovah nandoro azy ka may ny teo amin'ny sisin'ny toby. Dia nitaraina tamin'i Mosesy ny olona, ary Mosesy nifona tamin'i Jehovah dia maty ny afo, ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Tabera, satria nandoro azy ny afon'i Jehovah. Ary ny olona afa firenena izay niaro taminy dia liana, ary ny Zanak'Isiraely koa dia nitomany indray hoe engany eka isy hanome hena ho annay, tsaronay ny hazan-drano izay nohaninay, maimaim-poana tany Egipta mba amin'ny voatango sy ny tongolo samihafa karazana, fa izao dia maina ny ainay, tsy misy ninon'inona eto masonay afa-tsy ny mana ihany. Ary ny mana dia toy ny voan-drafy, ary ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'ny bedola. Nandehandeha ny olona ka nanangona azy dia nitoto azy tamin'ny fiksoam-bary na tamin'ny laona, ary nahandro azy tamin'ny vilany dia nanao mofo azy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny fanandramana mofo misy diloilo. Ary raha nilatsaka tamin'ny toby ny ando no ny alina dia nilatsaka koa niaraka taminy ny mana. Ary Mosesy nandre ny olona nitomany tamin'ny isam-pianakaviana samy teo amin'ny varavaran'ilay ny avy, dia nirehitra fatratra amin'ny fahatezerany Jehovah, ary tsitraky Mosesy koa izany. Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah: nahoana ny tena asianao ratsy ny mpanomponao, ary nahoana ny tsy nahita fity eo masonao aho ka nampitondrainao eta mavesatra dia ity firenena rehetra ity? Izava no torotoronina amin'ity firenena rehetra ity, ary izava no niteraka azy no ilazanao hoe trotronao izy, tahaka ny ray mpitaiza mitondra ny zaza minono ho any amin'ny tany izay nianiananao tamin'ny raza no omena azy. Avy aiza no azoko hena omena ity firenena rehetra ity, no dia mitomany amiko izy manao hoe omeo-eny izahay ho annay? Tsy zakako za rery mitondra ity firenena rehetra ity, fa mavesatra amiko loatra. Ko raha izao no ataonao amiko, masiny ianao. Vonoy mihitsy aho raha nahita fity eo masonao, fa aza vela hita ny fahoriako aho. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: manangona 70 lahy amin'ny loholon'ny Israely ho ety amiko, dia izay fantatrao loholona amin'ny fireneny sy mpifehy azy, ary endo miaraka aminao ao amin'ny tranon'ilay fionana izy. Dia hidina ka hiteny aminao eo, ary izaho haka amin'ny fanahy izay ao aminao ka hametraka izany ao amin'ireo, ary hiara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy ianao irery intsony no hitondra azy. Ho lazao amin'ny olona hoe mana-masina ny tenanareo ho amin'ny ampitso, dia hihinan-kena ianareo, fa nitomany teo anatrehan'i Jehovah ianareo ka nanao hoe engany eka isy hanome hena ho annay, fa soa no hitanay tany Egipta dia omeny Jehovah hena ianareo ka hohaninareo. Tsy indray andro no hinananareo, na indroa andro, na hadimina, na afoloana, na 20 andro aza, fa hatramin'ny iray volana mipaka dia mandra-pivoakany amin'ny vavorinareo ka harikoriko anareo, satria milavinareo Jehovah izay eo aminareo, ka nitomany teo anatrehany ianareo nanao hoe nahoana reny dia nivoaka avy tany Egipta izahay? Dia hoy ny Mosesy: ny olona izay hitoerako dia lehilahy eninety izay mahalay lalana, ary hoy ianao homeko eny izy mba hohaniny mandritra ny iray volana. Moa ondry amanosy sy omby va no vononao azy ahavoky azy, sa ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina no angononao azy ahavoky azy? Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: ny afoy va ny tanan'i Jehovah? Ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsia. Dia nivoaka Mosesy
ka nilaza ny tenin'i Jehovah tamin'ny olona. Dia nanangona 70 lahy tamin'ny olon'ny firenena izy, ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay. Ary nidina teo amin'ny rahona Jehovah ka niteny taminy, dia nangalany nifona izay teo amin'ny Mosesy, ka napetrany tao amin'ny olona 70 lahy. Ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy, dia naminany izy, nefa tsy nanao intsony. Fa nisy roalahy nijanona teo an-toby. Eldada no anaran'ny anankiray, ary medada no anaran'ny anankiray. Ary ny fanahy nitoetra tao aminy, ary isan'izay voasoratra izy roalahy, nefa tsy mba nakeo amin'ny tranolay. Dia naminany teo an-toby izy roalahy, ary nisy zatovo niazakazaka. Dia nilaza tamin'i Mosesy ka nanao hoe Eldada sy medada maminany etsy an-toby. Dia namaly Josoa zanak'Nona, izay nanompo amin'ny Mosesy hatra ny fony tanora, ka nanao hoe ry Mosesy tompoko, rarao izy roalahy. Fa hoy Mosesy taminy, izava no hialonanao, engane ka ho mpaminany avokoa ny olonan'i Jehovah rehetra, ka alatsaka Jehovah aminy ny fanahiny. Dia nakeo an-toby Mosesy sy ny olon'i Israely, ary nisy rivotra nivoaka avy tamin'i Jehovah, ka nitondra papelika avy tany amin'ny ranomasina, ary nampiahakahaka azy teny amin'ny toby, ka tokony ho lalana indray andro manodidina ny toby no nisy azy, ary tokony ho roa kio ambonin'ny tany izy. Dia nitsangana ny olona nandritra izany andro izany, sy nandritra ny alina sy ny ampitson'iny koa, ka nanangona ny papelika, ary izay kely fanangona no 10 omera, ary nahany ho maina ireny manodidina ny toby. Fa raha mbola teo ambavany ny hena ka tsy mbola lany, dia nirehitra tamin'ny olona ny fahatezeran'i Jehovah, ary namely ny olona tamin'ny kapoka mafindrindra izy. Ary ny anaran'izany tany izany nataony hoe Kibrota-hatava, satria teo no nandevenana ny olona izay liana. Ary niala tao Kibrota-hatava ny olona, ka nifindrana ka ny Hazerota, dia nitoetra tany Hazerota izy.